Lafomba vao hafa kosa indray andro iraisam-pirenena ho an'ny positra. Andrensika hafainganam-pandeha vaovao ny positra malagasy manomboka izao. Ankoatra ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny mpanjifa dia hatsaraina ireo fitaovana fandefasana taratasy, fandefasana entana ary indrindra ny fampindramam-bola ho an'ny mpanjifa. Notanterahana androany teny Antaninarenina ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny positra. Trano eva maro no hita teny an-toerana mitantara ny dingana no alovan'ny teto Madagasikara. Ravrazafa Mahenina sy Ginara Zonarso. Nivoatra trano ny positra malagasy tao anatin'ny 20 taona maherina isiny. Misy ny ezaka lavitra ezaka ho atao, misy ihany koa ny fohy ezaka. Ny fantatra aloha tsy mahasolo ny fandefasana entana sy taratasy ny teknôlôjia vaovao ny tompon'andraikitra. Ireo orinasa amin'ny ankapobeny no tena manjifa izany tolotra izany. Ny sarana fandefasana taratasy izay marina fa arivo ariary isaky ny mandefa n'aiza n'aiza. Mihoatra izay kosa ho an'ny fandefasana entana. Raha mitombo ny ny société, ny industrie izay mpamokatra eto amintsika eto dia mitombo koa manarak'izay ny abetsahan'ny colis izay mandeha am-positra dia ny fameno zany ireo zavatra ireo. Zany hoe ny firoborobon'ny teknôlôjia zany araka voalazanao teo tsy mampiemitra ny olona mihitsy. Vao maika hoentina hanatsarana ny fomba fiasa atao am-positra, ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Manome ohatra anao hoe taloha dia tsy azo natao izany hoe manaraka le fametrahana traçabilité le courrier sy ny colis. Amin'izao fotoana izao noho ny firoborobony izany teknôlôjia zany dia azo atao ny manaraka ny colis izay alefanao dia azo atao ny manaraka ny traçabilité iny. Zany hoe eto izy zao na atsy izy zao na atsy izy zao mandra-pahatongavana iny any am-pelantanany le olona andefasana azy. Ao anatin'ny 5 taona ho avy, ankoatra ny fampiasana moto sy fiara, ampiana fitaterana anabakabaka sy fitaterana eny amin'ny canal de Pangalana ihany koa ny positra malagasy. Noho ny fivoaran'ny teknôlôjia, manitatra ny sahan'asany ihany koa izy ireo toy ny fampindramam-bola. Mirotsy kelikely izany raha ny fanazavana. Be dia be zany ny piste d'atterrissage eto Madagasikara eto fa tsy hitan'ny olona moa zany afaka andehanana aeroplanina kelikely dia mba ahafahana mandeha amin'ireny toerana le sarotsarotra ireny le tsisy fanjakana tsy lavitra andrina ozy ny fitenenana dia afaka koa zay mividy drone ahafahana mandefa an'ireny le hitanareo rehefa tonga ny epidemie na ohatrany ka mila vaccine toerana rehetra eto Madagasikara misy toerana tsy afaka enjairany andehanany roplanina dia afaka andefasana vaccine zany le drone na andefasana koa entana rehefa tratra cyclone ka sahirana ny toerana eto Madagasikara. Dia zay koa zany vonona hanao transportna fret colis amin'ny canal de Pangalana iny mba ahafahana désenclaver an'ireo le toerana rehetrarehetra ohatran'ny nosy vadika mananjary manakara. Troakinina moa filazazy zany hoe arahana amin'ireny le resaka elektronika ireny zany le colis dia amin'izay mba tsy very intsony. Ny taux ampiasain'ny positra dia entre ny 9% sy 14% maximum. Zany hoe hidina be zany ny rehefa mindram-bolana amin'ny positra zany le vahoaka madinika dia ho ataonay ambany dia ambany ny taux d'intérêt mba ahafahana mampindram-bola ary afaka mampindrana elaela kokoa. Natomboka androany teny Antaninarenina ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny positra. Trano efa maro no hita teny an-toerana mitantara ny dingana no lalovany teto Madagasikara.